ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba tsika ry havako malala tratry ity alarobia fa 20 ny volana novambra ity dia manona ny fiadanan'ny tompo sy ny fifaliany amintsika ary manona raha teo koa ny fahasoavany Jesosy Kristy izay mihoatra ny fahalalana rehetra amintsika mianakavy. Ny boky ny tantara faharoa toko fa 710 tantara faharoa toko fa 710 no mofinainantsika ny ry havako. Tantara faharoa toko fa 710 ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fa 710 fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe Jehovah, tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery raha iadiny maro izy ka avonjeo zahay. Jehovah Andriamanitra io, fa ianao no iankinanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ireto olona ireto. Jehovah, ianao no Andriamanitray, aza vela hisy olona aharesy ianao. Ary Jehovah namely ny Etiopiana teo anolohan'ny asa sy ny Joda ka dia nandositra ireny. Ary asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara ka dia nahafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony. Fa voaringana teo anolohan'i Jehovah sy ny miaramilana izy ka nazahoan'ny Joda babo betsaka ary namely ny tanana rehetra manodidina ny Gerara izy. Fa ny fahataoranan'i Jehovah nahazo ireo ka nobabony ny tanana rehetra fa be ny babo tao. Ary namely ny valy izy ka nahazo babo betsaka dia ondry Manosy sy Rameva ary teny verina ho an'i Jerosalema izy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iasa ao no mpanjaka fahatelo teo amin'ny tantaran'ny Joda sy Benjamina, dia fanjakana atsimo zany. Nampiavaka ny asa ny filaminana na ara-pivavahana io na ara-piaramonina. Ara-pivavahana satria nandrava ny fitoerana avo fanompontsampy iasa tamin'ny fanjakana ary tao anatin'izany dia niezaka koa izy namboatra ny manda sy ny tanàna, nitay azy Andriamanitra ka dia hoy ny filazan'ny ity toko 720 ity hoe dia nilamina ary nandry fahazay fehizay nandritra ny taona maromaro ny fanjakana. Fa tonga eto kosa amin'ity andininy fa fito ity dia nanomboka nanafika na nilahady tamin'ny fanjakan'ny Joda izay tarihin'ny asa izera Etiopiana. Etiopia dia firenena tia atsinanan'ny Egypta ary misy fotoana aza dia mpanjaka iray ihany no mitondra ny Egypta sy Etiopia. Misy fotoana firenena iray izy ireo. Koso moa no hamantaran'ny bokin'ny Genesis azy amin'ny Genesis toko faharoa dia ny teny hoe Etiopiana dia nilazan'ny Romanina sy ny Grika fotsiny, fa ny afantaran'ny Baiboly azy dia hoe nitarana anaty Kosita dia foko Kosita ary dia saika ataontsika hoe mitovitovy tamin'ny Egyptiana ihany ny Etiopiana na fomba fitondra na ny finoana na ny tahaka izany dia mitovitovy tamin'ny Egyptiana ihany ny Etiopiana. Fa izay tsapa dia ny mainty hoditra ny Etiopiana, mainty hoditra tena mainty hoditra ny Etiopiana tamin'ny andron'ny fantatra soratra masina tsara zany ny mamainty hoditra ny Etiopiana. Fa izay ny tsara marihana, tsy fantatry ny Baiboly mihitsy ny fanavakavaham-bolo-koditra, tsy fantatry ny tsy hoe eto zany amin'ny tantara tony tsy ny mahamainty hoditra mihitsy ny Etiopiana no ny fandonany tamin'ny Jiosy na ny fanjakana atsimo, fa no ny antony mahampanompo sampy fotsiny ny Kosita na ny Etiopiana na ny Grika na ny Egyptiana koa moa misy mainty hoditra. Tsara manamarika an'izany satria ny ataontsika hoe ny fampianarana momba ny fanavakavaham-bolo-koditra dia vaovao taty aoriana mihitsy tsy tamin'ny andro ny Baiboly mihitsy. Ny Baiboly dia efa nahafantatra fa nisy mainty hoditra, nisy fotsy hoditra.
fa tsy nisy mihitsy mpifahavalo no nyresaka volokotitra na fifamonona no nyresaka volokotitra fa ny rasisme zany na raha ohatra ka afaravaka vahambolokotitra ny jerena de fampianarana vao tatioriny io vokatry ny fomba fijery tsy nitombona maro isan-karazany ny fanavakavahana ndeha ataontsika hoe ara-pirazanana netinisy na tany amin'ny andro ny antikité tamin'ny andro testamenta taloha dia ny ataontsika hoe ny teo amin'ny lafiny taranaka fiaviana ny lafiny zavatra ohatr'izany no mety nisy fahasarotana tamin'ny andro ny antikité tamin'ny andro ny andidina testamenta taloha zany fa tsy de tena ny lafiny ataontsika hoe volokotitra tsara manamarika zany satria miresaka ny Etiopia tsika liavako mba tsy hojerena satria tsy inona nisy fotoana teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia amarininy amin'ny soratra masina ny fanavaka fahambolokotitra raha toa ka tsy namela ny zanak'Israely nambady hafa firenena ny testamenta taloha de tsy noho ny volokodiny mihitsy fa noho ny finoany mampanompo sampy azy reny sy noho ny fitiavan'Andriamanitra mba tsy hiparitahan'ny taranaka jiosy sy hitehirizana azy ao anatin'ny fahadiovana amin'ny lafiny finoana raha-pivavahana fa tsy fanavakavahana na izy loatra tsy fanahy ny filazantsara ny hoe manavakavaka olona noho ny volokodina noho ny volondohana tahaka zany driavako tsara na manamarika an'izany fa olombelona tsika ihany no nitrangany zany ary nanimba zavatra betsaka zany teo amin'ny tantaran'ny olombelona de teo anatin'ny tantaran'ny finoana avelatsika zany ataontsika hoe karazana fonoteny kely zany driavako fa ny Etiopiana zany eto de niady tamin'ny Joda niady tamin'ny Joda zany ny Etiopiana teto ary dia efa niady tamin'ny Joda izy Zera ny mpanjakany dia benony vitsy ny Joda sy Benjamina teo amin'ny nety teo eo ny miaramila ny latsaka kely miaramila ny Joda sy Benjamina mitambatra ary iray tapitrisa kosa na mihoatra aza ny Zera de zay ny tivavaka nataony asy ty manao hoe vonjeo Jehova fa ianao no mahavonjy ary tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy sy manan-kery raha toa ka tratrany benony vitsy na vitsy edivany maro de ianao no mahavonjy ao anatin'izany hoe fahorian'ny vitsy anisy ao anatrehany maro anisy zany rehefa tody zavatsaratra zany asa ary tsapany fa tsy amin'ny alalan'ny hery ny olombelona na amin'ny alalan'ny isany miaramila no ahafahany manohatra ny Etiopiana de mazava ho azy nitodika tamin'Andriamanitra izy ary dia nivavaka natao zany de zao netiny teo amin'Andriamanitra ny fatany fa fahalemeny ny fatany fahalemeny de zao hoe ataontsika hoe ny point faible na ny fahalemeny de zao vitsy ny isany raha mitaha amin'ny isan'ny Etiopiana fatany tsara zany hoe atretsy ny fetra le ady nefa tsy maintsy atrehana lay ataontsika hoe fanafiana tsy maintsy ho tonga fa izao fantatra hoe zao ny olana dia nahitsy ny vavaky asa lay fahalemeny zany ilay ataontsika hoe lay tsy fahampiny tao aminy nentiny tany amin'Andriamanitra tsy nanao vavaka akapobe izy hoe ataovy an'izao na ampio am'izao fa tena nentiny teo amin'Andriamanitra lay tsy fahampina lay fahabangana teo aminy ity vavaky asa ity zany de mampianatra atsika manao hoe rehefa ao anatin'ny zavatra sarotra itsika de tokony ho mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra azonao tao tsara zany raha hitarafina n'ity vavaky asa ity ny hoe rehefa volany tsy ampy aminao de miteny amin'Andriamanitra hoe za Andriamanitra tsy ampy vola zao tsy ampy de mangataka an'izany satria heveriko hoe zay ny ilaiko ohatra hoe tena tsy manam-potoana Andriamanitra fa mba ampio amin'ny fotoanako zany hoe misy fotoana rehefa koa tokony amin'ny vavaka dia raha tarafina n'ity pericure tempatanantsika ity de zava-dehibe ny fahafantarantsika ny zavatra tsy ampy eo amintsika fahafantarantsika ny zavatra tena ilaitsika fahafantarantsika ny zavatra tadiavintsika ary hoentiny eo amin'Andriamanitra amin'ny fo mahitsy
sy amin'ny fo mazava. Rahamantsy tsika mihevitra teny raisitsika ataotsika hoe ankapobeny le hoe fantatr'Andriamanitra zay mety ekena. Fa misy koa fotoana marina zany fa tsy marina mandrakariva, fa misy koa fotoana amin'ny sasany zay ilatsika ny fahitsiana eo anatren'Andriamanitra ny amin'ny hoe azao ny zavatra ilaiko. Ny iainantsikehitriny mantsy rehefa mangata-javatra amin'ny io ohatra misy civilisation anankiroa tsy mitovy mihitsy rehefa mangata-javatra amina ataotsika hoe amina civilisation frantsay sy ny civilisation anglisy tsika nambalakosa samy civilisation tandrefanareo fa mitoetsaina frantsay sy mitoetsaina anglisy ohatra de tsy mitovy rehefa mangata-javatra ary voamaika samy hafa amin'ny toetsaina malagasy. Ny toetsaina malagasy de ny fomba ataony rehefa mangata-javatra izy ary io manako amin'ny fomba fisainantsika mihitsy rehefa mivavaka sika. Ny malagasy rehefa angataka zavatra de ny azy ny fomba fangatahany de zao mitodika bebe kokoa any amin'le olona manome izy sy any amin'ilay fitrangan-javatra izy. Tsy avy hatrany de mahitsy izy fa fomba fiteny manao hoe ny tsy ampiketsa mivezivezy ny veriondro manaramorona zany hoe miainga amin'ilay mitodika any amin'ilay olona zay afaka monjy azy izy ary dia velabelariny eo lay olana ary any amin'ny farany izy vao miteny no zany de izao ny zavatra ilaiko. Ny jiosy eto de ny maromaro kokoa iasy eto de tena mahitsy mihitsy. Mahitsy izy, tsy miolaka izy, ianao no mahavonjy ary mahavonjy ny vitsy hitangoronany maro ianao de vonjeo zay. Lavaka malala ny tiana tenena de ny hoe Andriamanitra de tsy tokony iolakolantsika fa rehefa mivavaka sika de indrindra mivavaka mitokana tahaka ny ataony asa. Satria vavaka manokana nataony asa io fa tsy hoe vavaka maso apabe maso akory vavaka apabe maso iny anao iny vavaka ny fiangonana zavatra hafa iny fa lay vavaka manokana dia rehefa misy zavatra irinao amin'Andriamanitra zany dia aza miolona fotsiny amin'ny fitondrana lay olana fa eto mihitsy koa zay everinao ho vahaolana fa lay zavatra iverinao ho vahaolana de fantatrao fa ilainao. Marina fa tsy amin'ny fotoana rehetra no ahafantarantsika hoe zao ny tena ilay satria mety ny zavatra mety vahaolana eritreretina mety tsy vahaolana no natren'Andriamanitra mitranga mihitsy zany hoe ndraindray ianao mety hoe ty le vahaolana kay tsy iny le vahaolana men'Andriamanitra fa zavatra hafa fa tsy manakana mihitsy akory zany tsy ambrahanao zay everinao ho vahaolana mahitsy eo anatren'Andriamanitra. Fa ny faharoa de izao rehefa malala amin'ity vavaka zay nataony asa ity tsy hoe lay vavaka tsy hoe nitondrany any avy hatrany zay everiny sainy ho vahaolana ka na izy teo anatren'Andriamanitra izy fa ny fanehony finoana ianao no iankinanay hita ao anatin'ity vavaka nataony asa ity zany rehefa miatrika ny fahavalony izy any ny zavatsarotra zay be noho ny vitsotsika teo dia vavaka naneho finoana vavaka milaza fa mangataka zay satria ianao no afaka manome ary zao ianao no azo antoka fa afaka mamonjy anay zany hoe votoatan'ny vavaka asa de vavaka ny finoana ianao no iankinanay tsisy heviny mihitsy raha ohatra ka mametraka lay olana ihany eo amin'Andriamanitra isika nefa tsy mahatoky fa mahavita n'lay zavatra angatahana izy. Matetika fa metintsika eto anatin'ny fampianarana ny hoe mifamatotra ny vavaka sy ny finoana ary io efa tenin'ny Jakoba ny hoe raha ohatra ka misy olona mangataka kanefa mianana tsy mino de aoka tsy anapo azo akory na inona noho zany de eto ity vavaka asa ity de manamafy amin'izay efa fantatsika fa mivavaka sika de tokony hivavaka amin'ny finoana mivavaka manampo azo valibavaka ary lay ninninna zany lay olana ninninna ny amafin'lay olana
zay everiny sainao fa tsy ho azo taterahana mihitsy satria miaramila dimetsy mahekely iady am miaramila ray tapitrisa miaramila jiosy ray zany na joda miaramila ny asa anankiray iatrika miaramila etiopianina anankiroa sarotra be ny fandresena amin'ny zavatra tahaka zany no hoe miaramila ray isaky ny miaramila ray de iatrika anankiroa sarotra be zany tsy azo antoka mihitsy ny fandresena fantatsy asa mihitsy fa raha olona anankiroa olona anankiray ady amina olona roa ary samy fantatra raha teo koa fa manatombo amin'ny fitaovam-piadiana sy ny fahaiza miady kokoa ny etiopianina noho ny maha ataontsika hoe mpifanolapodorindrina sy tombony kokoa noho ny miaramila fananana miaramila egyptianina zay miara-dalana amin'ny mandrakariva civilisation ray ireo fa izao na inona ny aben'ilay fahavalo na inona ny isany de zao ny vavaky asa no nameno zany rehetra zany ny finoana fa hoe tsy miankina amin'ny aben'ny ny isan'ny fahavalo tsy miankina amin'ny olana akory ny valombavaka tsy miankina amin'ny abetsaky ny tsy miankina amin'ny halehiben'ny olana akory ny valombavaka fa miankina amin'ny finoan'ny olona sy ny sitrapon'Andriamanitra tsy hoe ity kelikely ity de mino fa avita io fa ity lehibebe ity kosa inoko fa sarotra tsotrateraka tsy zay le avako malala tsy hoe ity tsotsotraka de mazava ho azy men'Andriamanitra fa ity kosa ngeza be de tsy meny Andriamanitra tsy zay tsy amin'Andriamanitra azon'Andriamanitra atao foana na kely io na lehibe io azon'Andriamanitra atao resy mandrakariva misy fotoany Davida rerika niady tamin'ny Goliaty niady tamin'ny Filistine ray manontolo fa satria Goliaty rehefa resy de resy ny Filistine rehetra de atsika miboaka Samoely zany hoe ndraindray tsika everitsika hoe rehefa kely le zavatra angatahana amin'Andriamanitra de veritsika hoe amora azo zany fa rehefa lehibe le zavatra angatahana amin'Andriamanitra de tena mila finoana be zany tsy miankina amin'ny alehibe na akelezany zavatra angatahantsika ny valombavaka fa miankina amin'ny finoantsika sy miankina amin'ny fiankinantsika amin'Andriamanitra mazava ho azy miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra de ny faran'izay hitatsika avako malala amin'ity vavaka ity dia ny fametrahana lay olana ho olan'Andriamanitra hoy asa manao hoe ianao no Andriamanitra ay aza vela isy olona aresy anao tsy ny teny asa manao hoe aza vela isy olona aresy anay fa aza vela isy olona aresy anao zany hoe lay napetraky asa zany ao anatin'ilay vavaka fa ilay olana nge io tsy olany asa fa olan'Andriamanitra mihitsy napetraky asa ho olan'Andriamanitra napetraky asa ho adin'Andriamanitra napetraky asa ho fandresen'Andriamanitra lay fandresena rehefa avy eo zany hoe lay olana aloha zany de mibatay ny asa le mpanjaka ity zany hoe ty Andriamanitra tsy anaresy ty okazava aminao fa miankina aminao de apetrako olanao ty noho zany dia matoky ny fandresenao de napetraky asa ho adin'Andriamanitra lay ady napetraky asa ho andraikitr'Andriamanitra ny fiatrehina ny zavatra rehetra ary rehefa maharesy kosa de tsy ny raisy ny asa ho fandreseny fa raisiny ho fandresen'Andriamanitra mety vitatsika sy avako malala ny hoe mametraka ny ady operatran'Andriamanitra vitatsika izay satria efa nampianarina atsika ny hoe Jehovah ny ady anareo fa ianareo kosa angina haitsika mihitsy hitatsika eny amin'ny soratra eny amin'ny taxi eny amin'ny hitatsika eny amin'ny parabrise ny taxi be sy ny lunette arrière amin'ny fiarakodia maro isan-karazany hoe Jehovah ny ady anareo fa ianareo kosa angina tiany olona mihitsy atsotra masina iny ary asa eny de mbola nampiasa azy koa ity nge tsy adiko rery Andriamanitra fahadinao ianao efa nte no zany tia bataiko ho adinao ary atonotro adinao ty ady ty fa tsy adiko samy rery fa izao ny tsy vitatsika de izao le fandresena raisitsika ho fandresentsika ny asa de izao nentiny ho adin'Andriamanitra le izy ary rehefa vita ny fandresena de nataony ho fandresen'Andriamanitra fa sy nataony ho fandresen'ny tenany itsika rehefa miady ka mandresy de izao vitatsika no mitondra ny ady eo anatren'Andriamanitra fa rehefa vita kosa ny fandresena de raisitsika ho itsika ny nandresy fa tsy Andriamanitra ary zay mandrakariva hitatsika Jesoa nanasitrana reo boka nisy boka folla ny sotran'ny Jesoa rehefa sitrana izy ny anankiray no ny verina ny saotran'ny Jesoa ny sify tsisy ny verina de hoy Jesoa areza ny sify ataony anankiray ihany no ny verina zany hoe
rehefa mafy ny adiny olona hainy manatona an'andriamanitra tsy maninona hoaiza koa moa ianao petera efa niteren'izany hoe hoaiza moa zahay rariny sitsiny mihitsy hoaiza koa ianao raha tody zavatsarotra mazava ho azy tsy maintsy eo amin'andriamanitra iny zay no izy tena amin'andriamanitra tsy mandaa mihitsy na ovilana rovilonao manatona azy tsy mandatsanao mihitsy izy eto eo amin'ny zavatra rehetra aza mandeha makaiza fa ao amin'andriamanitra mandeha fa izao rehefa vitanao ny mampitonga niny zavatra sarotry ny hoadin'andriamanitra dia izao rehefa mbi kosa amin'ny fandresena aza isaloranao fandresenao rery fa isalory ho fandresen'andriamanitra asalory ho fandresen'andriamanitra hoy asa eto manao hoe aza vela isy olona aresy anao fa tsy hoe aza vela isy olona aresy andriamanitra avako malala izay fampidirana fampidirana n'andriamanitra ao anatin'ny aditsika izay ary fampidirana n'andriamanitra ao anatin'ny fandresentsika izay ny fanalahidin'ny valim-bavaky asa eto tsy fampidiran'andriamanitra ao anatin'ny zavatsarotra ihany ka rehefa tonga mifamira-piratana dia tsy fantatritsika etsony andriamanitra fa andriamanitra zay tia ny asa ao an-tsaintsika dia ny hoe andriamanitra miara-miady amintsika ary andriamanitra miara-mandresy amintsika fa tsy ny hoe andriamanitra miara-miady amintsika fa rehefa tonga ny fandresena dia isika ihany no salotry zany manao hoe zay ingeninandresy andriamanitra fa tsy ianao zay ny aritra zay no namoa zavatra tsara ho amin'ny ady fa tsy ianao iny afaka malala anao tahaka ny asa ianao rehefa ao anatin'ny zava-manahirana dia izao hoeto amin'andriamanitra ny manahirana batao amin'andriamanitra ny ady sarotra fa mamaly izy ary ampahafataro amin'andriamanitra amin'ny finoana fa izy ny mpamonjy ianao ary rehefa mbi amin'ny fandresenao ianao dia izao tsarovy fa tsy ianao rery fa andriamanitra no mandresy aza vela isy olona aresy ianao andriamanitra ivavakisika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fandresena zay ampanantenanao anay tarafina amin'izao adina trehny asa tamin'ny etiopianina izao mazava tompo ny soratra ao masina fa andriamanitra miheny vavaka ianao andriamanitra azo tonona amin'ny fotoana rehetra tsy ny hamafin'ny olanay akory no olana aminao andriamanitra tsy ny halehiben'ny olana eo aminay no sarotra aminao andriamanitra fa ny tsy fampin'ny finoana sy ny tsy fahafantaranay zay mahasoa anay ka mampianaranay tompo hitondra izay mahavisatra anay manahirana anay mafy aminay eo aminao dia mibata azy zahay mitondra azy zahay ny zavatsarotra eo amin'ny fiainanay ankehitriny mety iza tompo amaly ny vavaka tahaka ny namalinao any mpanjaka asa enoho ny vavakay ary aoka ny adinay ho adinao aoka ny zavatsarotra aminay ho zavatra sarotra aminao andriamanitra ka manaiky ianao hanamarina ny teninao fa momba anay ianao mandra-piavina zao tontolo araka ny afatra nampitondrain'i Jesosy tompo malalo reto zay mivavaka ary efa maty ny sorana atao amin'ny azo fijaliana ny zanakao ary nitondra ny tahotra ny tebiteby ny tsy fahampiana rehetra dia mampahirizanay anana finoana sy fahatokinanao ary rambi amin'izay fandresen'izay satria azonay antoka fa omenao zany dia mampahirizanay ahisaotra sy anome voninahitranao ianao no andriamanitray dia aza vela isy olona aharesy anao andriamanitra amin'izay atrehanay amin'ny anaranao Jesosy amen.